Falmerabantsika rehetra indray ry havako a nahatratra ity andro anio ity izay amangeny ny tenin'Andriamanitra sy ny tompo antsika tsiraray avy isambatan'olona isa tokantrano any amin'izay toerana misy antsika tsiraray avy any. Andeha ary iombona amin'izao vavaka izao isika ry havako. Andriamanitra ray anay be indra fosy be fitiavana ianao a, Andriamanitra ny fahatsarana rehetra, Andriamanitra tia de tia anay tokoa ka mamelona ny fanahinay sy ny nofonay iaina mandrakariva amin'ny sitraponao. De mamindrafo aminay tompo ary mamela ny elokay ny amin'izay rehetra tsy mahatanteraka anay eo anatrianao. Fa matoky izahay fa Jesosy izay vohomby tamin'ny hazo fijaliana, lay fanavotana anay no mamindra fo aminay tokoa. Ankehitriny Andriamanitra de hiaino sy hamaky ny teninao zahay, koa avy fanay masino, vangio amin'ny fanahinao izahay andraisanay ny teny tsara, ivelomanay araka ny sitraponao. Amin'ny anaranao Jesosy no anaovanay sy angatanay izany vavaka izany. Amen. Ny mofinaina voalahatra ho antsika ry havako malala amin'ity andro anio ity de hitantsika ao amin'ny filazantsara araka ny Lioka toko 4 ny 1:1 hatramin'ny 1:7. Vakina amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: ary Jesoa feno ny fanahy masina de niverina avy tany Jordana, ary nentiny fanahy tany anefitra 40 andro izy ka nalainy devoly fanahy. Ary tsy nihinan-kanina akory izy tamin'izany andro zany, ka rehefa tapitra izany de nona izy, ary hoy ny devoly taminy: raha zanak'Andriamanitra ianao, teneno io vato io mba ho tonga mofo. Fa Jesosy namaly azy ka nanao hoe: voasoratra hoe tsy mofo ihany no iveloman'ny olona. Ary ny devoly nitondra azy niakatra de naneo azy indray ny mpimaso ny fanjakana rehetra amin'izao tontolo izao. De hoy ny devoly taminy: omeko anao zao fanapahana rehetra izao mba mivonina, fa efa natolotra azy zany ka izay tiako no omeko azy. Koa raha iankohaka eto anatrehako ianao, dia ho anao avokoa izany rehetra izany. Fa Jesosy namaly ka nanao taminy hoe: voasoratra hoe Jehovah Andriamanitra no iankofanao, ary izy rery ihany no topoinao. Ary nitondra azy niakatra, tondra azy nakany Jerosalema izy, de nampitoetra azy teo an-tampon'ny tempolo ka nanao taminy hoe: raha zanak'Andriamanitra ianao, mivarina any ambany any, fa voasoratra hoe izy andidy ny anjeliny aminao mba hiaro anao, ary eny an-tanany no hitondran'ireo anao. Fa ndra ho tafitoina amin'ny vato ny tongotrao. Fa Jesosy namaly ka nanao taminy hoe: voalaza hoe aza maka fanahy any Jehovah Andriamanitrao. Fa rehefa nahatapitra izany fakapanahy rehetra izany ny devoly, de nandao azy izy aloha. Amen. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Mbola ho ampitombona ho aminareo anie ry havako ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy lay tompon'ny finoantsika. Amen. Ry havako malala, ity mofinaina voalahatra ho antsika ity dia mampiseho amintsika any Jesoa Kristy lay manomboka ny asany. Jesoa avy natao batisa de manomboka ny asany, de nanomboka raha teo koa ny fizahan'ny toetra, ary de indro no sedraina tamin'ny fakapanana ataon'ny Satana izy alohan'izay hanombohan'ny asany tetỳ ambonin'ny tany. Tafiditra ao anatin'ny fanomanana azy hiasa sy hiatrika izao tontolo izao, hiatrika ny fanompony raha teo zany. Ino ary Satana? Manao zay ho afany ka
mampiasa ny fomba rehetra andavona any Jesosy Kristy, izay ahitana koa na mitoetra marina ao amin'ny tompo izy na tsia. Tazantsika amin'ity soratra masina ity fa nandresy hatrany Jesosy Kristy teo anoloany ny abijay Satana, ary i Jesosy Kristy no nandresy dia noho ny fane masina izay nitoetra tao anatiny. Zao mantsy ny ambarany andininy voalohany amin'ilay mofinainantsika teo manao hoe, ary Jesosy feno ny fane masina dia niverina avy tany Jordana, ary nentiny fanahy tany anefitra 40 andro izy. Nandresy fizahany-toetra sy fakapanahy Jesosy satria tao aminy ny fane masina. Ndeha ro jerentsika ry havako amin'ity andro anio ity fa izay manana ny fane masina no mahatohitra ny fankapanahy. Izay manana ny fane masina no mahatohitra ny fankapanahy. Voalohany, mahatohitra ny fankapanahy amin'ny hanina na ny sakafo. Eo amin'ny andininy voalohany hatramin'ny andininy faefatra no ahitantsika fa fantatry Satana tsara fa nona Jesosy rehefa avy nifadianina nandritra ny 40 andro sy 40 alina izy. Fantatry Satana tsara fa sakafo no mety olan'i Jesosy Kristy hany ka no rabirabiny tamin'ny sakafo, tamin'ny resaka mofo Jesosy ka niteneniny hoe raha zanak'Andriamanitra ianao ovao mofo ity vato ity. Hitantsika nefany ny fihetsika nasehon'i Jesosy teo anatrehan'izany fa nanday izany Jesosy, iny nanday izy na dia tao anatin'ny anoanana azy, ary nanday izy na dia efa tapitra azy ny fotoana fifadiny hanina ka tokony hirotsony amin'ny fihinan-kanina amin'izay, dia nanday izy satria tsy nanaiky ho alain'ny Satana fanahy. Mampahatsiaro antsika ry havako ity tenin'Andriamanitra ity, lay fakapanahy voalohany tao amin'ny Saedena nanjoany i Adama sy Eva fa izay teo anoloan'ny voankazo voarara, dia hoy ny voalazany Genesisy 3 ny andininy 9 momba ny i Eva manao hoe, ary hitany raha vehivavy fa tsara ho fihinana ny hazo sady mahafinaritra amin'ny maso ary hazo mahatsiriritra hampahendry, dia nanitazany ny voniny ka nihinanany ary nomeny koa ny vadiny ka dia nihinana izy, na dia fantany aza fa voankazo voarary zany. Ry havako malala, nojeren'ny Satana tsiraray izay mety ahitana ny fahalemena tao amin'ny Jesosy Kristy. Marina fa tonga olombelona Jesosy, ary ao anatin'izany dia nojeren'ny Satana sao dia amin'izany maha-olona zany no mampalemy azy, dia ny zavatra ety ivelany ny hita maso sy ny filany nofo. Nasehon'i Jesosy kosa nefa fa na dia olombelona azy izy dia tsy handay ra-pahotana, fa noho ny fanahy masina izay ao anatiny dia mahery mandrakariva izy. Asehon'i Jesosy hatrany koa mazava tsara fa ny sakafo izay sahaza ho an'ny tenan'ny olona dia ny tenin'Andriamanitra ilay sakafo mahavelona. Rehefa mamaky mantsy isika ny valitenin'i Jesosy any amin'ny Matthieu 4 dia hoe tsy ny mofo ihany no iveloman'ny olona fa ny teny rehetra avy amin'ny vavan'Andriamanitra. Ry havako malala ao amin'ny tompo, tsy maintsy avahantsika mazava tsara ny momba ny sakafo iveloman'ny olona isan'andro sy ny fahakapanahy ara-tsakafo toy izay nahazo an'i Jesosy teto, ka mety hampaharoboka any amin'ny fahotana koa aza indraindray. Aoka ho tsaroantsika hatrany ry havana fa manome sakafo sahaza ho antsika isan'andro Andriamanitra araka ny vavaka fanaontsika, mivavaka nampianarin'ny tompo manao hoe omeo anay anio izay hanina sahaza ho anay isan'andro. Aoka ry havako, hahony tena mandrakariva isika manoloana ny sakafo, manoloana ny hanina fihinana, manoloana ny zavatra hita maso sy izay ety ivelany, mba tsy ho marina amintsika ny ambaran'ny soratra masina tamin'ny fiangonana tany Filipy manao hoe fahaverezana no haferana
ny kibony no Andriamaniny famenarana ny voninahiny famisaina ny zavatry ny tany izy. Aoka haony tena mandrakariva amin'izay zavatra hita maso isika, fa ho ny soratra masina manao hoe fa ny zavatra rehetra amin'izao tontolo izao dia ny filan'ny nofo sy ny filan'ny hita maso ary ny rehaka momba n'izao tontolo izao dia tsy avy amin'ny ray fa avy amin'izao tontolo izao. Tatsika izany any amin'ny Jaona 1:2-9. Andeha ry afako hivelomana ny tenin'Andriamanitra, izay sakafo mahavelona tokoa dia ho voalanjalanja ny sakafo ho an'ny vatantsika, izay manana ny fanahy masina ny mahatohatra ny fakapanahy amin'ny hanina na ny sakafo. Ny zavatra faharoa ry havana malala izay hitantsika eto amin'ity tenin'Andriamanitra ity dia ny hoe izay manana ny fanahy masina no mahatohitra ny fakapanahy amin'ny fahefana sy ny voninahitra. Amin'ny fahefana sy ny voninahitra. Eo amin'ny 5 hatramin'ny 9 dingana faharoa tamin'ny fakapanana azo an Jesosy Kristy dia ny fanehoan'ny Satana izao tontolo izao sy ny fanjakana eo aminy, ka nolazainy fa mandolio ao anatrehako dia omeko anao izao rehetra izao. Ambaran'ny soratra masina ry havako fa i Satana no voatondro hoe andrina n'izao tontolo izao sy mpanjaka n'izao fahamaizinana izao. Koa everiny Satana fa sarotom-boninahitra to azy Jesosy Kristy ka nalainy fanahy tamin'izay resaka fahefana sy voninahitra, na tonga azy teny hoe omeko anao izao rehetra izao. Tsy namaiky an Jesosy zany ry havako malala, satria efa fantatsika rehetra fa fahefana sy voninahitra efa an Jesosy raha teo. Pindrana sy mpisandoka fahefana fotsiny Satana, ary fantatry Jesosy fa manam-piafarany zany fa ho avy fotoana izay hanesorany zany fahefana zany amin'ny Satana azy. I Jesosy no tompon'ny fahefana rehetra ny an-danitra sy ety an-tany araka ny teneniny any amin'ny Mateo 7:20. Koa tsy iankohaka amin'ny Satana velively izy hahazahoana fahefana sandoka. Tsy izay manana ny fahefana tena izy sy maharitra no andeha iankohaka amin'izay manana fahefana sandoka sy manapetra ary vetivety ihany. Voalaza raha teo koa fa Jehovah Andriamanitra ao no iankofanao ary izy rery no tomponao. Ry havako malala ao amin'ny tompo, ady fahefana sy voninahitra toy izany no efa nianjerany io Satana io, lay anjely tany an-danitra ka nazera tetỳ ambonin'ny tany. Olana teo anivon'ny mpianatry Jesosy raha marina teo amin'ny reniny Jakoba sy John, ny atoerana izay ho eo akavanana sy eo akaikon'ny tompo tamin'ny fotoanany, ka nyteneny hoe alao ny anankiray eo akavananao, ny anankiray eo akavianao rehefa tonga ny fanjakanao ianao. Valy teny Jesosy Kristy tamin'izay dia mazava tsara manao hoe tsy fantatrao izay angatanao. Mandrakariva isika ry havako, mikatsaka fatratra izay hotompona sy ny manana ny toerana ambony, zary lasa ifandrombana ny fahefana sy ny voninahitra ho am-piangonana, zary lasa toeram-boninahitra sy sy laza ny toeram-panompona sy ny andraikitra samy hafa. Fa misy amintsika koa ry havako malala miazakazaka manompo sy miondrika any ananinanany mba hahazahoana fahefana sy laza. Mampahatsiaro antsika indray maka ny tompo amin'ity tenin'Andriamanitra ity. Mampahatsiaro antsika ny tompo fa azy ny fahefana ary azy rery ihany zany, araka ny vavaka izay fanaontsika isan'andro manao hoe ho tonga eny fanjakanao. Ary faranantsika mivavaka nampianarin'ny tompo manao hoe anao ny fanjakana sy nery ary ny voninahitra mandrakizay. Iverina isika ry havako hahatsiaro, handresy ny fakapanahy izay mahazo atsika amin'ny fahefana sy ny voninahitra, satria tsy atsika zany fa an'Andriamanitra irery ihany. Farany ary, izay manana ny fanahy masina dia matohatra ny fakapanahy amin'ny tsy fahamasinana. Eo amin'ny 9 hatramin'ny 17
dia hitantsika fa mizaha toetra an Jesoa fahatelo Satana. Ity fakapana fahatelo ity dia fakapana zay mitsapa mihitsy ny mahandriamanitra marina an Jesoa na tsia. Voalaza hoe nentina nakany Jerosalema izy dia nampitoetra azy teo an-tampon'ny tempolo Satana. Any amin'ny filazantsara araka amin'ny Matio 4 izay filazantsara tovy fijery amin'ity ihany dia fitsapana faharoa no ahitantsika ity. Ka ny voalaza any amin'ny Matio dia ny hoe nampitoetra azy tany amin'ny tanàna masina Satana. Zany hoe zany entina ilazana lay fitoerana masina hieron izay anambarana ny fiombonan'ny kianja masina sy ny altara masina na le antsoina hoe naos po zany. Koa te ilazy Satana hoe mianjera ianao any ambany any dia midika koa zany hoe miala amin'ny fitoerana masina na koa hoe miala amin'ny fahamasinanao. Za toetra ny amin'ny fahamasinana Jesoa. Fa iray koa ry havako malala dia nalay mpanahy mahandriamanitra azy mihitsy Jesoa ka nasaina hivarina avy eny an-tampon'ny tempolo hianjera any ambany any. Voalaza ao koa ny hoe izy andidy ny anjelony aminao mba hiaro anao. Toa tiany Satana hanao famantarana sy fahagagana zany Jesoa mba ho hitapoko ho hitam-pirenena hampitolagaga izao tontolo izao fa tena Andriamanitra marina izy na tsy. Ry havako malala, mazava valy tenin'i Jesoa manao hoe aza maka fanahy amin'ny Jehova Andriamanitrao. Tsy ala amin'ny fahamasinanao ovinana mamy Jesosy Kristy. Eny fa na dia tonga olombelona aza. Ary tsy anjaran'ny Satana velively no ampihetsika ny mahandriamanitra azy na dia manana ny fahefana hanao ny fahagagana sy fahitana rehetra amin'ny mahandriamanitra azy izy. Tahaka izay tsy nanekeny Jesosy Kristy hiala teny ambony hazo fijaliana, handositra ny hazo fijaliana, handany hazo fijaliana, no indro tsy nanekeny Jesosy koa ny baikony Satana hianjera avy eny an-tampon'ny tempolo. Zao mantsy ry havako, tsy anjaran'ny Satana no manetsika an'Andriamanitra, fa Andriamanitra mahavita azy izy ka manetsika ny tenany. Tsy Andriamanitra tonga ety ambony tany hanao fampisehoana mampitolagaga manko Andriamanitra, fa tonga ety ambony tany Jesoa hitady sy hamonjy ny very. Mazava zany eo anatin'izany ry havako, ny fitandremana rehetra izay tokony ataontsika. Mila mitandrina isika fa tsy anjaran'olombelona, tsy anjaran'ny Satana no mampihetsika an'Andriamanitra. Tahaka ny ataon'ireo fivavahana samihafa sy antokom-pinoana samihafa izay manao fampisehoana amin'ny rentirety ka mampalaza azy amin'ny dokam-barotra, amin'ny fahitalavitra sy ny haino aman-jery sy ny peta-drindrina sy ny tambajora serasera maro samihafa. Aseho amin'ny alalan'ny dokam-barotra matanjaka Andriamanitra mba hihetsika. Tsy ary havako. Aoka hoe veritsika, aoka tsy hoe veritsika fa amin'ireny no misy an'Andriamanitra. Fa mila mitandrina ihany koa isika ry havako malala fa tsy amin'ny endrika fanompona sandoka ny fanompona an'Andriamanitra. Mila mitandrina isika amin'ireo endrika fanompona samihafa, ndro roboka amin'ny fanompona diso lalana isika ka miazakazaka manary ny fahamasinana, manao fanoloran-tena hafahafa ka alay-panahy hanao fanoloran-tena sandoka amin'ny alalan'ny fampijalian-tena ohatra, na izay heverina fa famonotena toy ny kamikazy mihitsy ho an'ny tompo hony. Heverina ry havako fa tsy avy amin'izany no anehoana ny fahamasinana sy ny fanompona ny tompo marina. Ry havako malala ety am-pamaranana, raha tena te hiverina marina amin'ny fanompona madio isika dia andeha hangataka amin'ny tompo hananatsika ny fanahy masina,
fa izany no natonga ny Satana nandao ny tompo niala maina teo anatrehan'ny tompo. Zay manana ny fanahin'Andriamanitra dia ahery mandrakariva amilohan'ny mifakam-panahy. Omeny ny fanahy masina izay alay-panahy ny teny zay ho ambara avy amin'ny soratra masina, de diniatsika fa niala maina tokoa Satana tamin'ny fikasany ratsy nataony, fa naomby ny paikady nampiasain'i Jesosy dia ny fampiasana mandrakariva ny tenin'Andriamanitra. Tsy niala tamin'ny tenin'Andriamanitra na ny soratra masina izy na inona fizaham-toetra teo anoloany. Isika kory afaka malala andeha hiverina amin'ny soratra masina hampandresantsika manoloana ny fizaham-toetra. Dia ho an'Andriamanitra irerian'ny voninahitra ho amintsika kosa ny fandresena ao amin'ny Kristy. Amen. Hivavaka isika. Andriamanitra rainay amin'ny alalan'i Jesosy lay tia anay, lay efa nandresy an'ny Satana, lay nandresy fahavalo, lay Andriamanitra tonga olombelona. Amin'ity an'ity koa no akanay lesona mazava fa tsy anaiky izahay ho resy ny fandrika na ny fanangolen'ny Satana, fa asehonao aminay fa tsy ny fakapanahy ny fahotana fa ny faharoboana ao anatin'ny fakapanahy. Ankehitriny ary izahay dia vonina Tompo amin'ny alalan'ny fanainao masina zay nomenao anay andresy an'ny Satana amin'ny fomba rehetra ka ho mpandresy tahaka anao. Entinay ambavaka aminao ankehitriny rehetra miady mafy ao anaty fizahan-toetra, ireo izay namaly ny antsonao Andriamanitra amin'ny fanomponanao ka nandahan'ny Satana sy ny asany, dia ampitoero amin'izy ireny ny hery. Ireo izay nanary ny ody sy ny sampy sy ny fanompon'Andriamanitra rehetra ka nisafidy hanaraka anao, toany fanahy mazoto izy ireny, hahery mandrakariva tsy emotra aminao. Ary mivavaka izahay ho an'ireo izay manatanteraka amin'ny fanomponanao amin'ny endriny maro kanefa azohin'ny fahoriana sy zahan-toetra amin'ny endriny maro samihafa, ampaherezo izy ireny mba tsy emotra amin'ny finoananao. Tompo, zany no etaeta sy asandratray sy angatanay amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo. Ho anao ny voninahitra mandrakizay. Amen.